aiza hita tany misy firenena hoe andray vahiny zany dia aprisika ny olona any amin'ny zavatra tsy tokony ho ataona iopefy ireo milaza fa mpanohatra eto a Madagasikara. Ka za manokana aloha dia miteny hoe ny malagasy ray manontolo dia mahay mandray vahiny ao anatin'ny fifanajana ary ao anatin'ny tena firaisakiny sy mifanatifanajana ny sotoavina malagasy. Ny endry zareo moa zany dia te ampiseho zany izy amin'ny vahiny hoe tsy misy ny demokrasia, dia zay zany no resahany anaovan'ny banderole sy ny namany io moa zany raha banderole tsy evita eo ihany zany raha misy endrika fanakorontanana sy fanalambaraka ny firenena sy mpitondra, zay kosa aloha dia tsy ekena zay. Tsy maintsy andraisana fepetra zany mikasika an'ireny izay endrika mety ho fanakorontanana rehetrarehetra zany, ary rehefa lazaiko foana hoe circonstance aggravante ny fanakorontanana amin'ny fivoriana tahaka an'io, satria ny firenena mihitsy zany no afa-baraka raha sanatria misy manakorotana. Ohatran'io moa zany dia misy foana ny récupération politique zay ataon'ireo mpanao politika zany, indrindrandrindra ireo mpanohatra zany, dia tsy maintsy ho araha maso manokana zany zay le fanakorontanana mety ho atao zay, ary andraisana fepetra enjakenjana ihany. Aza eritreretina ny olona tsy mitovy fotom-pisainana sy ny fanoherana amin'izao mpitondra izao dia aza eritreretinareo fanakorontanana sy ny hoe anonga-panjakana. Aza eritreretinareo an'izany kosa ny mampalahelo anie ny nahazo an'izany filohan'ny anteny meram-pirenena vehivavy zany. No hoe rehefa tonga teo amin'ilay toerana dia nasorona teo amin'izay toerana izay, anaovana kopa-tanana ny honorable Latina zay tonga eto aminay foana izy. Mahafinaritra e, ny zavatra misy zany eo anatin'izay Laura Guinness dia tsotra. Christine Razanamasoa rehefa teo amin'ilay toerana namany tao anatin'ilay lokony fa rehefa niteny kosa tsy izao fanarana dia nidakana. Fa tsy saly zareo no sampotra anazy dia nampidirina ponja. Fa nisorona teo amin'ny toerana dia nisorona mihitsy ny solombavam-bahoaka intsony dia nindrotsaka izy. Rehefa nindrotsaka izy mazava anie fandreseny fa navadika anie izy, na olana anie le voka-pifidiana. Zany zao tokony injea zany manolana voka-pifidiana zany. Aza eritreretinareo le manolana ihany miditra ponja. Be dia be ara zao nanolana nefa tsy niditra, dia aza hoaiza zao le olona le mivosirina sa tapitra teo amin'ny dawily ve? Anaovana kopa-tany ianao dawily mbola avy ianao sa tsy antsony kosa resa be fotsiny. Ary rehefa voasambotra anie dawily Laura Guinness dia ohatrany nanginatra amin'ilay biby zay le hoe biby hita. Tena defa miteny araka ty raha-pirenena eto amintsika ty raha nga tena mamenatra le ataon'le mpitondra tena mariny. Ny fanehoan-kevitra eritreretintsika fa any Amerika misy mitondra sora-bavety hoe tsisy elanelany akory fa tena mitakosina amin'ny filoham-pirenena Donald Trump. Ireo mpanohatra mitondra le sora-bavety tsy misy fisamborana eo, tsy misy fanakanana eo, fa mijery fotsiny mpiambina sy Donald Trump miteny hoe thank you, thank you. Ny ano la Frantsa mitondra sora-bavety sy miteny amin'ny vava mihitsy ny hoe tsy nisy filoham-pirenena napidikizo an'ity la Frantsa ity afa-tsy ianao. Emmanuel Macron, merci beaucoup ozy izy. Ary tena mitsikitsiky izy mamaly an'izany. Eto amintsika any le olona any zay andry, any Toliary any le olona no miteny 10 kilometatra ane zany Laura Guinness raha jerena miala eto miteny le olona hoe kosany tsy misy fanoherana le rajoelina na le tsay fa manohatra lay fitrandrahandry zareo, tsy misy politika eo inona ny valiny, fonja ny valina izy. Zany ve le fanehoan-kevitra eto amintsika. Dia raha pitsona afaka pitsonareo tsy eo amin'ilay toerana intsony dia ia zany ny tonga eo amin'ilay toerana lasa filoham-pirenena dia ibely lasa tonga eo amin'ilay prime ministre
dia hiteny amin'izay zany raha joela sy tsy hay hoe bonjour monsieur asy monsieur be de ozy le asy lehibe miditra ponjy ianao satria zay valy le izy ohatran'izay i le fanehoan-kevitra e marary ane za ino izy le hira izy moa mirana iny ndondo lasi tahiry zany zavatra rehetrarehetra zany zany tokony alaisika tsy sary any eritrehitra hoe inona ny zavatra misy iaina an'le vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao raha ho anazy zao zay voakasika ao anatin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety dia hitonja lasa jamy manalina hitondra sora-bavety hoe tsy misy fanehonkevitra malalaka intsony amin'ny alalan'ny onjam-peo sy ny fahita lavitra zay no lanjaiko eo satria zay no voakasika ana dia ho samborona ve sa manontany a ie dia raha miteny ve le olona ny toliara tonga eto hoe tsy ekenay le momba n'le fitrandrahana basy toliara fa makarary anay io ary ohatran'izao sy ohatran'izao dia ho samborona efa hitantsika amin'iny samborona iny dia raha hiteny ve ny olona mieritsetosika hoe alain'ny fanjakana ny taninay zay tsy manana fa tsy itsony zay dia samborona tsy misy olona ane tsy misy olona voatononao ary tsy misy olona izay hoe zany ve re olona dia everina fanongana fanjakana inony ty e mpitondra inony ty e mampalahelo matahotra fanehoan-kevitra apatsy ivitsika kely ve lo rano tantara teto amin'ny tany sy ny firenena rehefa be ny tanàna ianao raha joelandry ny irina tamin'ny fotoanandro ny kangara valomanana ny teo amin'ny filoham-pirenena nakatony ny orinasa dia nisotominy avokoa nge le resaka mombana pibapiba teto dia inona ny zavatra nisy teto mifanenjika nareo amin'ny rahalahy zay ny zavatra nisy dia avy eo nareo tratran'le fifidianana zay dia tratran'le hoe tsy mahazo milatsaka niteren'ny olona mihitsy ny avany ivelany tsy le vahoaka malagasy le tena ao anatin'le mandatsabato fa ny sehatra raisam-pirenena mamaritra hoe tsy mahazo milatsaka dia nanaiky nareo ny fanehoan-kevitra zany tokony apetraka amin'izao hoe kosane tokony mba misy le fanehoan-kevitra aza midedaka ho ny zavatra misy raha resahantsika ny lesaka momba nalalana eo ataonareo miainga eo imamba mandra-patonga ny vato ny filoham-pirenena rajonary mampianina herina nanao an'io fa le hevitra va aminareo dia avoakako le teny le teneninareo zao ny olona vao maheno daholy no hoe hovaitsika dia ametrahantsika ny anarantsika io dia takona le anaran'le teo aloha mahay nareo ka maninona raha mamorona zay ngy io zavatra misy io dia miresaka ny amin'ny hoe anao an'izao tsika le zavatra io nge loha zao tsika nanomboka tamin'ny folo mifarantsika amin'ny 12 zay ny zavatra natomboka tsy maintsy faranana ino le hoe na dia tiana raha ony ny rahana dia tsy maintsy faranana fa maninonareo no manao lalana miainga eny amin'ny faritra talata volonondry no eritreretina ao anatina nofinofo hoe ho tonga any Tomasina any Antsinanana dia niteninareo tamin'ny nanao an'le izy hoe ny 20 kilometatra dia ezahantsika ho vita isa-taona eny arany tao anatin'ny saiko toy za jereo tsara ho dia no tsara fa ifakahita eto isika fa rehefa tonga andray izy dia jereo tsara no lazaina eo inona ny zavatra nitenenina io lalana io zany dia ezahantsika indray ho vita ao anatin'ny herintaona 20 kilometatra izy mbola tsy antitra ka eritrerentsika hoe menam-potoana ohatry ny fenantitra fizay ny ena la izy dia ny ena dia rehefa hoany ray izy tsy haiko aloha na hoany tsy misy fanamboarana any faritra any amin'ny any avaradrano tsy mandalo any zany izy rele faritra rehetrarehetra sy fokotany rehetrarehetra satria ny olona manko nefa miresaka an'izay dia ina ho ny idiran'ny fokotany raha vao mandalo eo akoron-drano ianao dia vatadiva fokotany ranga zay misy fokotany io fokotanina akoron-drano io lalovany io raha vao mandalo eo taminy ianao dia fokotanina tamy dia izany zavatra rehefa misy an'izay fanamboarana zay lalova zany le filohan'ny filoha zay fa rehefa tsy namboarana ny tany ainao dia aza manateny etsy amin'ny coco plastique zao tsy andalo ao izy dia jereo le ao lasa efa dobo fompiana trondro dia mifako tsy lazaina intsony fa raha manan-kevitra ve
mba izay mba faniriko misy olona manome sosikevitra lay filoha amin'ny filoha de miova hevitra hoe mba handalo any amin'ny 7 hektara eo amin'ny fatapera tampoka de inona ny zavatra misy maninona raha nafindra koa le fako be ny andralanitra io any efa nyteny fo perpétreux tena tsy salamy izahay eto tena marary ny eto fa miezaka de nefa ny io le ala safay izany mibetsaka za zany tena maniry foana vita ny lalao an'nosy nanao ala safay nareo de vapotika de ve mandeha ny COI indray tsika de manao indray nareo de andray any sadek indray tsika de manao indray nareo de tapitra eo de miala nareo zay ny le izy fa tsy eo de tsy misy an'izany eto hoe hipetraka eto mandrakizay zany nisy olona teto ny eritreritra an'izany ela fanapahana teto ny amiraly izy zao ny ela fanapahana fa rehefa tonga ny fotoana de izay avoaka kely ty resaka ty rehefa tafahoantsika raha Joelandry Nirina tamin'izany fotoana izany mbola tsy be ny tanàna mbola olo-tsotra tsika niaraka foana taditinao ny olona manko mieritreritra hoe tena fahinona niaraka foana tsika noho le finamanana ny rana ary io de fomba fanaonao mihitsy nefa hatramin'izay io le midedaka io fa tsy mahatateraka an'ilay izy taditinao tsara rehefa nyresaka tsika hoe iza de tsy hanao politika mihitsy mandrakizay fa ijerin'ny tanora raha sendra tonga ndao tsika ifanatrika ane de averiko aminao zay efa naveriko taminao manko zay teny amin'ny CCI taminao atan'ny mbola tetezamita mivandravandranao de tsy haiko le maso le mijery le mpiambina hoe sambory ve za aloha tsy voasambotra fa niteny anao tamin'izany fotoana izany hoe tsy hanao politika mihitsiny raha tonga sendra mba tonga eo amin'ny fitantanana zany hoe i Madagasikara zany na ny tanàna tanare zay le resakitsika mbola tsy tao anatin'ny vinavinanao mihitsy tamin'izany fa mba nanonofy ianao tamin'izany iza zao manao andao ary tsika ifampita am'izay za tena nanamafy mihitsy tsy manao politika mihitsy ny ary hatramin'izay ka hatramin'izao mbola ity eto hoe ianao aiza aza mody avadika hoe TGV inona no nanazavaintsika tamin'le TGV tamin'ny voalohany tsy zany anie de lazaina fa gasy maninona moa hoe vonona tsy haiko navadika amin'izany aloha io ny avaliko eo fa rehefa navery le izy rehefa tafarotsaka tao anatin'le fitondra mamika ity le mitondro ity mbola naveriny any iny le tenyle tany amin'ny faritra atsimo hoe tsy hanao politika itsony raha tsy vitako ty RN13 ty naveriny mbola tsy tafahoany zay tao arinan'iny de iza zany ny tena aiza zany zao iantso eo ny olona vantyle aiza ho aiza tsara le lalanao mandeha ve efa misy ve fanamboarana zany firmetatra mba tsy lazaiko raha firmetatra raha moa tsy vitaka ny kilometatra ve no resahantsika firmetatra zay nefa ao anatin'izany fa tamin'izany andeha tany tsy niaraka taminao nijery tsy nisy aloha tao tsy nisy fanamboarana de iza zany ny tena hainao mihitsy ny rangaly miteny an'le hoe nampianarina antainga sy vadibadika na sy fakarohakeo nge zay rehefa aveo tena hainao mihitsy ny ranga za ranga tena hoe finamanana ao fa tsy miara mitondra za tsy mitondra niaraka taminao na de ray segondra arany fa noho le finamanana mbola azo ahintsy zany rehefa hitanao fa tsy mety za ranga tena miela ranga mahafinaritra be i mahita hoe tena iny raha Joelandry Nirina ny tena hoe tena metra-pialana ranga fa tena noho ny mivavambahoaka 30 tapitrisa zay tsy zakako tsony ka mety afara amin'ny ozona amin'ny taranako zay mbola ho avy eo de tena mitehaka ary zany anisan'ny tena tonga voalohany any merci président mitsinjo izy zany an'le vahoaka malagasy eritreretintsika fotsiny zavatra misy am'izao hoe zao zavatra iaina zao hoe andray an'ny filohan'ny filoha zao olona izy le tena le filohan'ny filoha ny tena namboarana an'le lalana fa tsy le filoha anaky telo ambiny no avy eto
de atotran'io aiza zany le vahoaka 3 tapitrisa le tena mipetraka eto Madagasikara tena misitraka an'izany apartao manera tsy atanina rivo rerina ka Madagasikara averina foana za fa mahasorena amin'ny resaka aminareo indraindray zao ianao raha tonga tambika eto ohatra ny fiavon'ny mpangalatra de tena raisina de zay fanontaniana azo anao eto ary io fa verimberiko foana raha fanontaniana omanina hoe zao ry marojona no fanontaniana apetraka rehefa tonga ty mavolotsy atsy zay tsy akanesako any ka ninona any arany zavatra efa vita raha ohatra ve ijery tarika amboniny coliseum de ieno an'ilay cover ataon'ny olona hafa ohatra hoe lora mahay an'le feo tsara de ieno any lora tsia tonga de le ambondrona nijereko zay ngy le zavatra misy aza terena any amin'ny zavatra tsy izy tsy alehan'ilay vahoaka malagasy mitarika lalana nareo any amin'ny lalana tsy tokony alehan'ilay vahoaka de zao le vahoaka 3 tapitrisa eto zany tsy le fanatsara ny re olona efa mipetraka teto foana ny hoe rehefa tsy mandoto ianao de fanamamanadio fa tsy niny androany ianao de manonteny an'izany izahay efa 3 taona lasa no niteny an'le hoe any an'le fiovana ny toe-tsaina mihitsy nitondrana ny fampantrona Madagasikara zao anao vao miteny an'izany de ohatrany ianao favori nefa ny ramora ny tompony zany ramora ny favori de zany zavatra rehetrarehetra zany hoe apetrakintsika ao anatin'ny tsialapetreta rehefa izy no miteny de zay foana le teneniko nanomboka tamin'ny fitondrany de noy ny kabary ataony raha miteny izy amin'ity andro ny zoma ty ny hoe zao fampandrosoana vitatsika teo amin'ny fahatra tamena korondrano ivandry mamba sy rotony rokady ny arivo sy manodidina raha pitso asabotsy indray izy iteny hoe anafatra fiarana bakabaka isika avion zany io fiaramanidina isika 5 adinony olona lay nyteneniny tamin'le resaka mombana lalina fa ino indray ny fatohan'ny sain'ny olona satria inona ny antony manana le ampipodisy toerana ho ahy izy tsy mijery ny tena fampandrosoana eto Madagasikara rehefa nahazo ny hoe nisy rahana mpiaramanidiny iraisam-pireneny ny vato ny tsara indrindra hitanareo ny takotakonana tany de nanao zavatra hafa ry zareo tamin'ny Mahajanga satria ianatra ho azy fa ny filoham-pirenena Rajaonary Mampianina nanao an'io de menatra izy hitanareo fa raha zavatra hafa zao hoe tena raha fanamboaran-dalana teto Madagasikara de Rajoelandry nirina ngamba ny tsy vita ao anatin'ny ray volana zany foana vavaovoaka ny fahita lavim-panjakana misa 2 eto Madagasikara fa saingindrisy fa zavatra vitan'ny olona tsara foana ny le fanamboarana ho tsy misy olona tsy misy hoe mahavita ka tsy misy hoe zao fa rehefa mahavita ianao za zao tena miangavo mihitsy ny raha azo atao hoe misy an'izany ve lo raha Guinness hoe raha vita le teleferika lay fitaterana amin'ny alalan'io lay io hitantsika miantona io mbola misy ve fitsiriana homologeny iraisam-pirenena ve ohatra ny kanja mba tsara ho fantatry zany raga hoe misy ve fitsiriana ataon'ireny manam-pahaizana mijery eto hoe tena fitaterana miantona azo ampiasaina tsara so re olona za tsy hiteniny toyany misy an'izany ve zany mba irariny satria izy efa tena voana mihitsy ny ao mody ianao amin'ny Anarivo mbola misy olona milingilingy be ry ambony ery mbola manamboatra fa tsy hoe fa ny zavatra apetraka zany de hoe tsy maintsy vita io amin'ny fahatongavan'ilay filohan'ny filoha eto mba ampiasaina mialy eo anosy mandra-patonga ny ambaty be fa inona moa nanaovana an'le izy lo raha Guinness any ambaty be farany ohatrany tsy azoko ny olona zay ohatra zao nanao zao ny zavatra hitantsika farany Rajaonary Mampianina Air Martial nanao an'ny gara routière inona moa fisandratana ery ambomanambola izy ny tsy miteny eo amin'ny anay eo amin'ny tranonay farany fa napetrany fotsiny eto misy toerana malalaka azo anaovana anazy
raha nanao izy ny siaranam-piaramanidiny iresa-pirenena iny vato fa ity zany le tsy azoko le izy fa naninona raha tonga de natao tany any sabotsy eny any faritra be olona be ao ambaty be nga misy olona no faritra ao avaratrano zany ny zavatra apetrakitsika ny hoe lay zavatra le hoe ao anatin'lay izy ny fametrahana za tsy mirara inona moa ny dira rehefa misy zavatra kely atao de tsy maintsy misy le loko nozy izy le olona ato anazy zany inona no nampiasaina re olona ny teo deraina sy mimpanao selfie ny mpiasa ministera nanadio lalana mafinahitra ao le fanadiovana fa aiza le komina Antananarivo renivohitra le anareo zay tena asa ny mazava ny fanadiovana ny tanàna rehefa mandalo tsika raha io Analakely io zao ny voaharo ohatran'io foana ny voaharo tiako tenenina le hoe le zaridaina de misy polisy-mbohatra miambiny eo tsy eto ny lalana fa ery mbola ampianarina mandeha koa tsika rehefa eo Analakely de rehefa makamakaina eo am'le zavatra nambolena tamin'ny fotoan'andron'ny Patrick Ramiaramanina le izy nambolen'reo tamin'izany areo le satrana mba mipetrapetraka voaroky ianao ka nga eo azo petrahana mba makamakaina zany raha mba ohatran'io foana zany ny fahadiovana de mba jereo koa rehefa amin'ny alina io teo taloha tena ny foanao maraina ka mandalo eo maimbony zay ngy mahatonga lay mpamonjy vona le mitifitra an'eo amin'ny ramo be foana satria ny eo daholo ny olona mipipisy mangery amin'ny alina isan-kalina io resahaka io fa tato ato zao de efa nidiovina io de nrarahana an'reny le famonoana bibikely sy maro isan-karazany reny sy mifanalana fofona tena madio velany ranga isika hatramin'ny trottoir hatramin'ny hazo hatramin'ny andrin-jiro voaloko ranga mahafinaritra ranga zany lo raha kelesy fa eo ihany eo ihany ino le teneniny atreo ihany ny volony dora fa tsy mihitatra io tsy tonga anareo faritra vakina karatra korone zany zavatra resanja eo benjy raha tsy tongako eo andorany fotsy raha tsy tongako so de mitetika eo dadanitsemboka hoe ka nga tsy tonga tsy tonga aloha anaraka faingo vetivety tsika de toezatsika zay avy eo Body lotion Chris manamandina sy manamanitra ny hoditra ao. Chris élégant, Chris féminine, Chris casual, Chris sensual, Chris charming. Body lotion Chris fofona manitra mateza mamandina sy manamanitra ny hoditra ao. Body lotion Chris, Chris prend soin de vous. Rehefa nataoko amin'ny maha-professionnel na fieritreretana ka rehefa miomakomana ho andeha vidy entana lafarinina idéal tsy maintsy ampidiriko ao anaty listrako ao satria ny lafarinina tena hitako fa tsara kalitao na boulanger na pâtissier samy mety avokoa ry menakely sy ry mofo gasy toy izany ihany koa tsara tokoa sady tena malefaka ny lafarinina idéal ilaiko foana mifanamboarako mofo na andro na alina ny azo novaniko lakana tsara ny tanina ny riny fa ny sakafo ny tonga lafatra idéal lafarina dia mitondreny ferrany eto mivalamivalimpolo telo-kavaly hoanao ihany hoanao hatrany Cool FM la radio active. dia ahoana ny fandehany ovakitsika milamina ny efa hoe aza mbola miditra aloha rehefa avy eo ny teny maro sosina aloha no asesitsika satria maro amintsika no memenina ialantsiny re olona ao anatin'izay salama dafy tsisy an'io filohampirenena sy prime ministre io
tsisy raha manjary eto Madagasikara amiko esorona no mety amin'ireo reo fa tsy ametram-pialana isika vahoaka ny tompon'ny fahefana ho ny fanehoan-kevitritsika ataovy hoe avaizy ianao amin'io rehefa mandefana azy. Salamakolo i Patrika avy aty Fianarantsoa makasitraka amin'ny Patrika madame le ministre aiza ho aiza re le recrutement sy ny valin'ny CRINFP na mpanatenanao taty sy ianao nanao propagandy solombavam-bahoaka taty iny move kobaka ambava fotsiny ihany zany misy madame le ministre na mpanateny ianao ary rehefa tonga eo amin'le toerana ianao dia aza mody tsy hita ilay olona ao anatin'izay. Salamakolo bobo izay vahoaka ny Toliary miantso any député Toto ho avy aty Toliary fa mitady azy ny vahoaka aty Toliary tsy manaiky idirany base Toliary ho ianareo avany amin'ny faritra Atsimon'Nosy eny Toliary Atsimororo. Salama efa manomboka ve tompoko ny réservation amin'ny fiaramanidina mitondra ny mpialokaloka ara-politika makany la Frantsa firy ny toerana omby ny roplanina azafady na reo salamakolo ny anakolo Jocelyn Sambava ihany andao taterana ny andehanantsika andeha ny vato rehefa avy izy lava be le tenen'ny Jocelyn fa alefantsy kelikely izy dia lasa izay le faran'izay ny hitako mialatsiny. Salamakolo tena manao fandehana TGV mihitsy ny fitanga ny vidim-piainana amin'izao tena tsy ampy olona efa mianaka antrany intsony ny vola 10,000 ariary tena efa tsy zany 10,000 ariary zany 20,000 ariary arany zao re olona efa ary nasasehana 200 raha efa tena tsy feno salame ny ekipa ny dafy rehetra na eto amin'ny Kolo FM na ny manerana ny Nosy tsika rehetra mihinana sy mampiasa sira iody dia tena akaiky ny toerana asina port mibasy Toliary io zay ny lazendrareo ary ny ranomasina avy ny mpidirana ao tala anamboarana ary ny ranomasina miditra ao anatin'ny tala io zany zay anamboarana sira hoy izy ka tsy raharahin'ny Toliara ihany ko dia avy aty Toliara tsy azoko tsara io zany le ranomasina any amin'le base Toliara io resahany io dia io zany le anamboarana le sira io le hoantsika io ka zay no antony ihany ko andrarandry zareo any faritra iny. Salamakolo zay avy aty Toliara ihany tsy mila ny Tinko Roberto fa mpivarotra tanindrazana fa teo aloha izy dia niaro anay fa tsy ilaina fitrandrana azy io satria mbola solombavam-bahoaka tao anatin'ilay député 73 izy zao izy lasa ty amin'ny mpitondra dia izao lasa hoe azo trandrahany zao ndray. Salamakolo ndao isika vahoaka malagasy hitambatra irahina anohatra ny jadona ataon'ny fitondrana volomboasary avy aty farafangana mahafinaritra le fandarana ataonareo mahakasitraka ihany ko anao anatin'izany. Salama valonvalopolo valo azilo avy aty Toliary fokotana Andamasina milamanareo honorable mahakasitraka anareo izahay avy aty Toliary mampamangy alora ao io izy io enony eny lora Guinness zay lora asa ny farany fa tsy te zay ny ataony ato kokokolo amin'ny fahatongavan'ny filohan'ny filo dia tokony manao etsika isika nako le avan'ilay olona gadraina amin'ny tsirariny ahafantarany ty andry ity ny zavatra misy marina eto amintsika. Salamakolo Lorien avy aty Toliary ihany fa hoana Madagasikara manakarena nefa mijaly izay koa mba mila vila mbola tsisy fizarana vilany zao hoe Salamakolo izay masokory tsy manaiky ny base Toliary na anday AFP député Toto ary ampitao azy rehefa tafahony zay fa izy moa efa ela be tsy hitako
miaraba anareo amin'ny dafy ao ilaina ny fahanadiovana ary toizana ny fanjakana diovy ihany koa ny kolokolo ny asam-panjakana rehetra ny fahasalamana ny mpitandro filaminana ny fitsarana ny fampianarana sy ny sisy izay anjakany ny kolokolo ny olona eo amin'ny fandraisana no mpiasa-panjakana ahoana ihany koa ny fikojakojana ny lalana amin'ny alalan'ny fer vapotika daholo ny lalam-pirenena rehetra eto Madagasikara maminata zay mihitsy soratanao eo to maminatal avy aty Toliary zao avy fanoratra l'izy zay ny soratanao dia zay mivakiko salamakolo izay tsy manaiky basy Toliary atao io zay avy aty Toliary avao salamakolo sambako na reflo natao biby tsy mety natao Victor ty Bako Dego zay le izy le alefanareo no vakiko ao anatin'le izy salama Kolo FM Emmanuel avy aty Toliary aza forsena isokatra basy Toliary ry mpitondra aza kortanina ny saimbahoaka ary aza pedina ny foko eto Toliary saoloza ho anareo izany salama dia ho nafandehany mba raro mively hoe vao tonga ny vahiny dia tsy miasa ny mpiasa nefa ny taomba-vo malagasy to tsy natao andro tsy fiasana akoriny dia ireny tonga ny vahiny dia modiovina ny tanàny fa maninona dia raha oviana tokony diovina foana na tsy misy vahiny ary misaotra namaky tatamo avy aty akady kely rehefa manoratra tatamo dia soraty tsara afoezinao le teny malagasy raha manala fanadinana ianao dia tsy ho afaka amin'io satria tena eny zay salama dafy iangaviana tanandroa ianareo izay miantso mivantana mba amono ny radio anareo Esperant va tia Toliary makasitraka ny Esperant tena mahafinaritra raka iza zao ny faritra miditra amin'ny ity maraina ity avy any amin'ny faritra Laurent Guinness Tamatavy efa miomanao nareo dia miantso an'ilay 19 rehefa aveo so indray dia tratrany samy variana sy voa be manaiky ao ny vavao avany Tomasina any amin'ny faritra Antsinanana misy resaka ara-panatanjahantena maro ihany koa any sy ilay fampandrosoana aiza ho aiza leo bazary kely eo ihany koa hoeto ny vavao anareo rehefa aveo salama dafy avy aty Toliary ihany tsy nitoko be telo no ratsy na manoana ny basy Toliary fa olombitsy azo isaina amin'ny ratsan-tanana ireo pisolelaka sy ny mpihinakina olona ireo mpanakina olona zay zao ny tokony ho izy sady ty kely salama Kolo FM Ralambo avy aty Toliary atrany miantso aho fa tsy tafiditra mitaraina fa ny andolo mba za fa efa feno ny ao nefa mbola misy mandevina ihany satria zay fasana tsy misy mpamangy tsy ndrian'ny olona ndray amboniny io misy fasana zany any dia rehefa tsy misy mpamangy dia efa misy manamboatra indray eo amboniny salamakolo Ferdinand ihany zandarma avy aty Ambositra sy ankianja ranga tena manao kolokolo be dia mba mpitao any amin'ny lehibeany ao fa mijaly ny vahoaka aty ambinandrano aty fa matombola ny mpitondra sy ireo zandary ireo salamy Zerara avy aty Besasavy ay zany mangataka tsy mbola fangatahana hirany ety re olole ny aty aminay aty amin'ny faritry Saripody dia tsy misy baka ordure na iray aza tena maloto ny tanàny
no foanana ny RF4 mba nanantena amin'ny asa fanadiovana efa misy 20 taona zay manary fako enrehetra eny amin'ny ranony kopa amin'ny tetezana amin'ny fahitalavitra iny ihany koa zay tsy miankina eto aminay ny ponina miantso ny commune Tananarivo renivohitra amin'ny faritra boriboritany faharoa amany olana farany izay aingana voavaky zay satria izy tena miteny mihitsy tsy vakina mihitsy efa vakiko zay salama kolo afa koa le fanenoratanareo an'le kolo CO ALO herve avao toy avatia betary avatia betaritarika mba mangataka de mbola tsy fangatahana hirakay salama kolo azafady mba avereno lay papaika teo fa tsy naharaka azafady papaika inona nisy papaika anga teo lorakinesy ay sy apisony bonjour kolo mamy afa be ny anao mamy avereno lay teny maro sosona salama dafy sandrava ty la haute ville ihany zaranga tena mbola zaza nefa efa tena mahatsapa fa tsy mety lay fomba fitantanana amin'izao fotoana izao ny aty aminay zao mikofokofoka daholo amin'ny fokotany satria mila doka tanteraka nefa nandeha ny filazana ilay vary raigony sy ny menaka sy ny paty reny tsisy hita ary zareo satria namidiny 5,000 sy 4,000 ny tike iray tena enjana zay ny nareo zay fantatry ny olona neo zavatra ataonareo io zay lay antso rehefa aveo ka rehefa aveo nareo de raisiko rehefa miteny hoe raisiko am'izay nareo de raisiko salamakolo raha fanjamba jereo akaiky ihany ranga ilay lalana soatanana sy ny tetezana fa efa tena miaratsy be mba ampitao any zay rery député hoy Radoly Soatanana de manesy any aka satria dia be de be nareo avy aty manja salamakolo tsy hoe tapaka na lasa izy fa misy tsy eno avy aty aminay misy tsy eno zany lay fitenenana mialy eto aminay zay ny tianao tenenina de tonga any aminareo salamakolo FM miarava ny soatoavana malagasy fihavanana fiarahamonina tratrany etraketraky ny politika amin'ny fotoana amin'izao fotoana izao mba miovay anareo ry mpitondra fanjakana fa rehefa tsy ovy anareo dia ny fahefana anay vahoaka de ahoana dafy ampiomano ivaza mitonja zay mihitsy ny soratanao ato firenena io miamby azy zahay toliary zay avao vaty toliary atrany miezaka mamaky an'ilay fiteny avany are olona mialatsiny salamakolo tonga taty toliary omaly ny ministra ny fanjonoana ny fampiresaka aminareo zanadrika omaly teny aketraka satria nandamoka ny PM hoy hery avaty toliary tsy nisy dika zany naleanareo tany fantanimbola fotsiny ary le volam-bahoaka ny no entinareo any salama dafy mba aneo hevitra nareo ve tsy mandinika hoe mivaritra tanindrazana ankolaka ny fitondrana ry zareo matavy eo ambony eo dia ny madinika no mijaly jereo ny atiatoliary fampandrosoana makany amin'ny fahaverezany ty fahaverezan'ny gasy mba avakio de efa zay vakiko zay ka Ismaël Abdallah tratra mifety ianao ela velona ianao de marojona tsy ho faty aingana salamakolo aty ambinandroa ihany tena tsy mandray andraikitra ny fitondram-panjakana aty marina nadiso ka mila fanarenana ity faritra misy anay ity de ahoana ny fandehany
tokony misy vahiny mandalo foana eto a-tanàna dia madio foana ny tanàna n'Antananarivo. Tsy Antananarivo rery kosa ne Madagasikara re olona fa mba ezana kosa mba any faritra rehefa mandalo indray manaraka de ohatra hoe any Tuliary de mandalo indray manaraka de misesy de any Fianaratsoa de mandalo indray de any Dego de mandalo indray de any Tomasy. Efa nisy filoham-pirenena teto tonga de tamin'ny Mahajanga zany isany ny tsenan'izany nandeha tamin'le forsa aloha tsy tamin'ny saiko tsony tamin'izany fotoana izany. Bonjour koloa ira mandeha aty aminay fa tsy maheno anareo izahay. Izy teneno le faritra misy anareo de efa io Ismail Abdallah mahany olana hoe ira no mandeha any aminy fa tsy maheno izy. Toizantsika ihany zay fa tena hita fivavahana foana no fandarana androany avaty Dego. Any Dego zany no ny fivavahana no eniny. Sa inona ny zavatra misy Ismail Abdallah lala fivavahana ho ny rehan-drareo any Dego. Herinandro masina zao de ao zany nareo. Allo toizantsika ihany zay Laura Guinness tsy zay le vaky tsy manana koa menanao Laura Guinness. Salamy izay vahoaka madinika tsy mila vatitsinto sy tsy mila izany dia miangavy anareo solomavambahoaka izay matsiaro fa mijaly zahay mba hitarika anay anohatra nio fahatongavan'ny filohan'ny mpitondra io Ianivato. Ataovy tsapany hoe tena miaraka aminay nareo reo fa tsy manao sorona anay fotsiny madinika tomboko zay le izy fa tsy tontoko. Salama dafy mba manontany hoe inona fanafodin'ny tapano mihitsy ny ato fa tena mba tapaka ao avy Pangabe manoratra le soratra avy any Pangabe zany ianao io manoratra io izay tonga aty ngamba iverintsika fa tony de manandrakandrana fotsiny amin'ilay SMS tsy fantatra za tsy arabo any. Salama kolo tapaka ny onjam-peo aty amin'ny faritry Vakiny Adina misaotra Derika ihany avy aty amin'ny commune Miadana Andrina tapaka hono zany Ismail Abdallah de ahoana fandehany avy aty Fianaratsoa ihany io andao samy siotsika tsy fakasitrana daholo rehefa tonga lay filohan'ny filo hoy ianareo. Salamy tena ny tena izy tompoko dia mifanaja fa atsika mihitsy aneno Andriamanitra hitamasy azo tsapaitanana ka Andriamanitra zany dia fanahy masina izay ananatsika. Faharoa mihavana ihany koa dia ataovy ny firaisan-kina atambaro ny hery fakatiavana fa izay no mahamalagasy atsika sy ny fomba maro sy izay tsy voatanisa mahamalagasy atsika no ianaro ka iverenatsika ka hiadanana sy ka hiadana sy hofinaritra ity nosy malalatsika ity makasitraka anao. Salama kolo valopolo teboka valo Lorisy avy aty Manambo Sud fa ahoana ny lalana aty no tsy vita hatramin'izay ka hatramin'izao ny mpiasam-panjakana ireo mitady izay aso azy ihany fa ny vahoaka dia mitaraina foana. Salama kolo miangavy ny ramatoministra ny fanabeazam-pirenena mba hamoaka ny sélection ny dossier concours ny CRIN FFP fa perta tafiditra aminareo efa hafa ihany koa iny fa tsy le teo salama dafy John avy aty Toliara aleo mametra mpialana ianareo ramatoministra ny fanabeazam-pirenena fa tsy zavatra mandeha amin'ny laony mihitsy ny zavatra zay fampanantenana nataonareo de tsy misy. Ianareo no manan-karena fa zay ilay vahoaka mitrongo voaomana no rarana tsy asa fa tsy hanome zany akory ianareo
fa resa be fotsiny kaily izy rehefa tonga eo am'izay toeran'izay ianareo zay ny ianareo zay salama dafy a mamy ava ty mahajanga ihany mampirisika ireo tanora solotenanay amonjy ny talksao miaraka amin'ny filoha frantsay mba tena saijoro fa tsy anaiky ny tsindry ny bokotra ka ahoana tsy azoko tsara aloha toizako okeko aloha mahajanga ihany aty zao atao ve ny Kolo FM Kolo TV mampiaino andady be tanana mahajanga sy afakandro Christian solombavam-bahoaka ny mahajanga zay le ato salama dafy aty aminay nama misy olona angalarina daholo ny tanin'olona rehetra dia toroina any amin'ny vato sy ny ampitahorina isak'izany ny mponina misy ny vadiny zafikely ny mpitsara ao amin'ny tribunal miarina rivo dia misy eo am'ilay be izy ny ao koa moa tia kolokolo be ny vahoaka rehetra dia izy mianakavy miaraka amin'ny président fitiavana avaty analavory ny tasy mandefa sotrondro rangaza salamako aloha efa fatan'ny mpitondra fa tsy tian'ny toliara izy ka manao didijadona fa tsy maintsy miala eo amin'izay toerana izay fa tsy misy mateza eo zany eo salamako aloha teny Macron no mety tsangana sainamena carte rouge eran'ny lalana andalovana eto Madagasikara vita ny tantarandreo sady mijery any salamako aloha tokony jereno fanjakana ny lalana pirenena fahafito eo andranovory sakara fahapotika tanteraka sady alany tsy afaka mihitsy alain'ny tomobila enora izany adiny enina zany mandeha amin'izay lalana izay avaty amin'ny fokotan'ny Ankiebo Bamanono de mpitototo zay tsy mahazo jiro mora io izay ataonareo filavao lafa avaty fifidiana zay le soratra ato manko salamy afatra aza manaiky ny anatitra dossier any ny base toliarytsika eto toliary fa fandrebirebena fotsiny sy fambabonatsika io dia misaotra ny mpamaky salama dafy ianareo any toliara aza manaiky an'io dossier toliara io fa ratsy be ny radio active io misaotra ny mpamaky lava ny SMS tsika ato dia ahoana fandehany raketo ny saina fotsy ry malagasy endry amin'ny 2 sy ny 5 raha matsiaro fa voan'ny tsindry azo lena dia mijoro salamy be sasavy avaty toliary mpinakina olo fiteny toliary afa hoy mpanakina olo miray soa anareo korazy masto le fahazahoko azy io salamako aiza ilay fandraisana ny mpampianatra hoy ny voakasika izany betsaka izay resaka izay ho an'ny fampanantenana zay nataonareo dia mba taterao rangale izy zay salama rahalahy mba tonga vasaina ry begrady sy beboty fa tena tsy mety tsony lay fitantanana lay firenena izay efa tena potika rozier ihany ry marjona misaotra ho ianao salama ianareo kolo ao salama zay teo fil avaty antsiranana alefaso ty aminay ranga fasy mainty io fa zahay mila asa fa tandremanareo tsy mahazo mitady asa hoy ny sasany dia ao na fandehany
miandry ny nakotsy miandry ny fonakotsy aniry ny vahoaka raha mbola io fahampandroso firenena raha hampandroso an'ilay izy mety vitany tsara le izy petatoko anefa ny avy aty Atsirabe raha mahay dia mba ataovy tsara rere olona fa tena tsy ilay mesazinao reny no eto fa be dia be ato hoe iaja fa tia Brickaville salama dafy sy ny mpiainy rehetra tsara be rana fandarana fa lasa aiza i madame Giselle be ny tiana tenenina fa de mirary soa aloha amin'ity androny anio ity rehefa aveo izy hiditra eo foana rehefa miraiky ambe folo ora tsika fa miezaka mamaky le teny maro sosina fa nareo manko be dia be no miteny hoe tsy voavaky salame alo zay tiany no atao zay moa nalefany eo salama Kolo FM radio avy aty maro miandra tsy manaiky ny basy toliary zao kolay satria mahavoanay beka zay mihitsy le salama Kolo FM andohalika daholo ny malagasy rehefa tonga eny Vato Macron fa tonga ilay mpanjaka i Stéphane avy aty Fianaratsoa merci salama Kolo mba mangataka amin'ny fitondrana rangaha mba isokafan'ny Basikoma aty Morondava iasanay Francis avy aty Morondava anaovana kompatana nareo amin'ny faritry mena be iny satria dia nisan'ny mpanao siramamy ihany koa izy ity amin'ny faritry Morondava ao salama Kolo mampalahelo rangaha ny vahoaka ny Manakara mbola voafitaky ny volomboasary atrany salama Kolo Izon avy aty Isandra faritry Fianaratsoa ny lalam-pirenena faharoa amby efapolo ity tena potika mihitsy hitandreo aty sy manao fampelezakevitra nefa ny voafidy izy ireo dia adininy anay misaotra anareo satria anareo mba aneonay ny vaovao makasitraka anareo avany ihany koa salama Kolo fa tena simba ny aty Anjanahary be sy avy aty avy mane Gendarme